aoka ary-mivavaka isika rehetra. Sotranao zahay Jesosy Kristy Tompo, fa tolotrao anay izao fetin'ny Krismasy amin'ny taona 724 izao. Mingataka aminao zahay ny fanahy masina, ampitoetra ny fiadanan'i Kristy ao anatinay ianao, hamelona anay amin'izany fiainam-piadanana izany ianao, ary tondranay amin'ny fifaliana isan'andro ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Fifaliana lehibe avy no azoana mamangy eto amin'ny FLM Ambobao Antapitanana amin'ny alalan'izao Krismasy ny taona 724 izao. Fifaliana lehibe raha ho anay manokana dia 20 taona lasa zay no nanomboana nanao Krismasy voalohany niaraka tamin'ny Ambohibao Antapitanana, ary afaka miaraka mankalaza izao Krismasy izao indray mbola maneho ny asa fanompony 20 taona aty-aoriana. Isarontsika n'Andriamanitra ny fitiavana lehibe izay ataony sy omeny, ary isarontsika ny Jesosy tokoa ny fifaliana izay ifampizarantsika rehetra ao aminy. Ary araka mitsangana isika hihira ny hira laharana 720 ny andininy voalohany ihany, ary tsy mipetraka isika raha tsy voavaky ny teny izay voateny fotoriana amin'izao Krismasy izao. Hira laharana 720 andininy voalohany ihany. Filazantsara-masina araka ny Lioka 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 420. Lioka 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 420. Filazantsara-masina araka ny Lioka 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 420. Toy izao ny vaky ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didina vahoaka Augusto Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra ao fanjakana. Izany ny fanoratana voalohany natao fon'ny Kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany an-tanàna ny avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea, dia avy eo an-tanàna Nazareta hankany Jodia, ao an-tanànan Davida izay atao hoe Betlehem, satria avy tamin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakaviny. Mba ho soratana izy sy marefo fombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra tao izy dia tonga ny andro havelomana, ary niteraka ny lahamatoana izy dia nodidiny lamban-jaza ka nampandriany teo amin'ny finanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-trano-bahiny. Ary nisy mpianony tamin'izany tany izany nitoera tany an-tsahany tandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra nanodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa ino ny lasa teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe eo an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao ny famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely maro be avy any an-danitra ny soatapoka niaraka tamin'ilay anjely, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambony tany amin'ny olona kasitrahana.
Ry Ray Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha jerentsika dia miverina hatrany ireo teksta famaky sy fitoro amin'ny Krismasy. Ka tsy voalohany no andrenesantsika ny lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ho anjara toriteny izay vakiana ho antsika amin'ny Krismasy. Niezaka ny tadidy aho hoe eo amin'io elanelataona 20 no lazaiko teo io, inona moa no efa nitoriako teo vota amin'ny tanàna amin'ity lioka toko faharoa ity, sao ho tsaroan'ireo olona ireo ka ataony hoe za efa niverina ny pastera. Fa teo amin'izay lezahako ny tadidy azy, na izaho izay niakatra teto amin'ity pilipitra ity, niveriberina azy sy mahatsiaro loha hoe ahoana ny fomba tena nilazako azy, ka mino sy matoky aho. Fa raha isy aza dia vitsy no atadidy hoe efa nandeha izay filma izay. Ary niteraka ny lamatony izy dia nodidiny ny lambanjaza ka nampandriany teo amin'ny finanam-bilona fa tsy nisy ny toerany tao an-tranom-bahiny. Isan'izay tsaroana amin'ny Krismasy ny hoe Andriamanitra tonga nofo. Isan'izay tsaroana amin'ny Krismasy ny hoe ilay mpanjaka ny mpanjaka tonga eto afovoantsika. Ny mahazatra antsika dia izao, rehefa mandray olona ambony, eny fa tsy mpanjaka aza, fa mandray olona ambony. Tato anatin'ny ray taona sy 3 volana izao dia nandray ny andraikitra mahafiloan'ny fiangonana Loterana Malagasy aho, dia mahita ny fisairanan'ny olona mandray ny filoan'ny FLM. Fa rehefa jerena ity andininy fahafito ity dia hafa noho izany no mitranga. Ny mpanjaka no teraka, Andriamanitra mihitsy no tonga nofo, fa tsy nisy ny toerany tany an-tranom-bahiny. Dia napatoriana taom-pahatra izy. Izay nanekeny ho tonga olombelona ka nodidinina lambanjaza, nefa Andriamanitra velona dia fanetretena lalina, kanefa tsy fanetretena amin'izay endriny atakaratsika azy ihany, fa izao mitsotra indrindra sy mora azo indrindra. Io no endrika voalohany sy sarobidy ilazan'Andriamanitra ny fitiavany anao. Nilaozany ny lanitra dia tonga olombelona izy, nodidinina lambanjaza, zazakely zany. Tsy tonga toy ny fandraisana mpanjaka, fa tonga amin'ny fandraisana zazakely. Tsy tonga amin'ny lapa feno haja,
fa tonga ao ampahitra. Tsy fanetretena, fefanetretena, arak'izay mety amaritanao ny atao hoe fanetretena zany, fa etika voalohany, ampiararian'Andriamanitra ny ataony hoe fitiavan'Andriamanitra anao zany. Asa mora nampieritreritra antsika ry havana. Fa ny antsika ny atao hoe krismasy dia famirapiratana. Famirapiratany akanjo, famirapiratany sakafo, famirapiratany trano fiangonana, famirapiratany hazo hoe. Fa ny fanontaniana lehibe amin'izany dia izao: moa ve tena fety ny famirapiratana ny hoe Andriamanitra tonga nofo? Moa ve tena fety ny famirapiratana ny hoe Jesosy mpanjaka kanefa tonga tsy hoe toy ny zazakely fa tonga tena zazakely nodidinina lambajaza. Matetika dia mifindra ny venty ny hafatra. Tsy hita ilay Andriamanitra tonga nofo, tsy hita ilay mpanjaka nanaiky ho zazakely, tsy hita ilay mpanjaka tsy ao amin'ny lapa feno voninahitra fa ao ampahitra. Fa mifindra makaiza ny hafatra? Mifindra amin'ny famirapiratany hazo, mifindra amin'ny fampiaingona fiangonana, mifindra amin'ny fampiaingona ny tenantsika, mifindra amin'ny fampiaingona ny vilany sy ny vilia matsotro, mifindra amin'ny famirapiratany lakozia. Manao krismasy daholo na ny jentilisa popoka azy. Sy noho ny amin'ny Jesosy Andriamanitra tonga olombelona, tsy noho ny amin'ilay mpanjaka tonga zazakely hanehoany ny fitiavany ianao, fa noho ny amin'ny zavatra mandalo sy miserana eto amin'izao fiainana izao. Da dia diso ny fetin'ny krismasy amin'ny olona maro, fa lasa fety-pifaliana isin'ny fanaranam-po samihafa. Sy izany anefa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa teraka ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay mpanjaka tonga zazakely, ilay tsy mipetraka tao amin'ny lapa feno aja fa natory tao amin'ny fahatra, dia niseho tamin'ny anjely, niseho tamin'ny mpiandrondry ny anjely. Ary ny anjely ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra nanodidina azy, karakitahotra indrindra izy. Tonga ao amin'ny aizina mangitsokitsoka, tonga ao amin'ny alina maizina ny mazava lehibe. Fa izany ny dikany hoe Andriamanitra tonga olombelona, mpanjaka tonga zazakely, niditra ao amin'ny fiainan'ny fahafatesana, niditra ao amin'ny fiainan'ny ota ilay Andriamanitra feno. Mety ho marina amin'izay andraisana azy ny fandikana vilana ny krismasy ho famirapiratana. Rehefa manatrika izao andininy fahasivy izao isika ka mahita ny hoe ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy. Fa tsy ny famirapiratana arak'izay amaritan'ny olona azy nefa nambarany amin'izany, fa na dia tonga olombelona Andriamanitra, na dia tonga zazakely ilay mpanjaka lehibe, dia tsy foana ny hery sy ny fahefana. Tsy ny mahatonga zazakely ny mpanjaka ny maha tsy misy vidiny azy, fa ao indrindra ny heriny sy ny fahefana, anolorany ny fitiavany ho antsika. Fa amin'izay nidirany mazava tao amin'ny maizina, amin'izay nahatongavany fiainana tao amin'ny fahafatesana,
dia hoy ny anjely tamin'ilay mpiandrondro, aza matahotra fa ino milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo an'io an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Raha ny tontolon'ny fanjakana Romanina tamin'izany andro izany, izay nahavery fanantenana ny jiosy, izay tsy hananany ny fiandrianany feno, dia nitondra aina lehibe ho azy tokoa ny nilazana hoe mpamonjy niteraka ho anareo an'io ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Zava-dehibe ny nieverany jiosy azahoany mpanjaka. Fa tsy takatry ny sainy hoe ilay mpanjaka ny mpanjaka tonga zazakely. Ity no mpanjaka izay ambara fa teraka ho an'ny jiosy. Marina fa miaina ao anatin'ny fahasaranana tanteraka ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy. Fa tsy fampanantenana hitondra famirapiratana vetivety eto amin'izao fiainana izao ihany no ambarana izao tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Raha misy hanao dikavilana dia ilaza tokoa hoe Krismasy ny taona 1724 dia miomana sy miandrandra fifidianana tokoa ny vahoaka malagasy amin'ny taona 1724. Fa tsy izany no ambara ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehefa. Sy fampanantenana, fitondram-panjakana, hampifalifaly antsika no lazainy ny Krismasy. Fa izao indrindra no ambara, aza matahotra fa ino milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Ny mpandinika dia milaza fa 5,700 miverina ao anatin'ny baibolintsika ny teny hoe aza matahotra. Ary tsy misy andro anankiray tsy hitenenan'i Jesosy aminao hoe aza matahotra. Manomboka amin'ny andro izay ahatsiarovana fa Andriamanitra tonga nofo, mpanjaka tonga zazakely, manana hery sy fahefana manolotra ny fitiavany ianao, manana hery sy fahefana hamono sy hanafaka anao, dia miteny aminao hoe aza matahotra. Ambara-pierin'ny taona toy izao ndray dia aza adino fa tsy mitsahatra miteny aminao Jesosy ka milaza aminao hoe aza matahotra. Fa tsy fanjakana hampifalifaly vahoaka izany, tsy fifaliana izay mandalo sy miserana izany, fa mpanjaka izay mitondra fiadanana tokoa. Fa izao no ilazain'ny 512 ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahana. Ny hanolotra sy hanome ka hanananao fiadanana, izany no antony nandaozan'Andriamanitra ny seza fiandrianany ny tonga olombelona. Izany no nanekeny Jesosy mpanjaka malaza ho tonga zazakely. Ianao tiany hotolorana ny fiadanana. Fa zareo tsara izay lazany ten'Andriamanitra azy. Sy ilay anjely anankiray ihany no nihira hoe ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahana. Fa tonga ny anjely marobe nihira avy any an-danitra, fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona akasitrahana. Izao indrindra no tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany rehetra. Voalohany, ampahatsiarovana anao amin'izao Krismasy izao
fa ny fifandraisanao izay rava na simba teo anatrehan'Andriamanitra, na no ny ota nolovana, na no ny ota izay nataonao nandritra ity taona ity, na ny ota izay natao tamin'ity maraina ity any azy. Tian'i Jesosy ho fafana izany. Izany nanekeny ho Andriamanitra tonga olombelona, izany nanekeny ho mpanjaka lehibe tonga zazakely, mba ianao izay fahavanon'Andriamanitra amin'izao Krismasy izao ho tonga vita fihavanana amin'Andriamanitra. Fiadanana ho ety ambony tany ho anao izany. Faharoa, na iza ratsy fifandraisana taminao nandritra ny namakivakianao ny taona 724. Indro izao mpanjaka tonga zazakely izao, fa tsy hoe mpanjaka toy ny zazakely, fa mpanjaka tena tonga zazakely. Hitsaboka nasitrana ny fifandraisanao izay simba, na atao amin'ny tenanao manokana, na atao amin'ny mpiarabelona aminao, ary fiadanana ho aty ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrana. Fahatelo, izao Krismasy izao no tian'Andriamanitra hametrahana amin'ny laon'ny indray ny fifandraisana izay simba teo amin'ny zavaboary sy ny tontolo manodidina anao, hanananao ny tena fiadanana. Io no sitrak'Andriamanitra amin'izao noely izao. Tsy fotoan'ny famirapiratana izay mamitaka ny masonao ihany zany, fa fotoana fanolorana tokoa, fanomezana lehibe, fiadanana. Zavatra tsy manan-tsahalo izay atolotr'Andriamanitra aminao amin'izao Krismasy izao. Tsy izay mety ny famirapiratana na inona na viaiza, afa-tsy izao. Ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay mpanjaka tonga zazakely, hanome anao ny fiadanana. Ary amin'izany no nraisanao ny tena fiainana feno. Aza diso ho fanao Krismasy azy, ka variana amin'izay mety ho endriky ny famirapiratana hafa rehetra, fa mba hahatahiry, hahatazona tsara izany fanomezan'Andriamanitra hanome fiadanana ho anao amin'ny fahatongavan'ilay mpanjaka ho zazakely izany. Tia hampamirapiratra ny voninahitra ao amin'ny fiainanao manokana, ao amin'ny fiainan'ny fiangonana, ao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny firenena misy antsika Jesosy, ka manonona izany fiadanana izany. Sy haiko ianareo, fa tena mahafaly izany fanomezan'Andriamanitra lehibe izany. Tena fifaliana lehibe no entiny izany tenin'Andriamanitra anaovantsika ny Krismasy izany, handroran'Andriamanitra ny fiadanany ho anao izany. Tamin'ny tenio ity dia nizara taratasy kely ho antsika tsirairay avy, ny ankizy teo ampidirana. Ary saika efa lasa ny anjehan'ilay zanako lahy kely io, dia nipetahana an'io taratasy kely io. Fa fifaliana ho ahy manokana ny namaky ny tenin'Andriamanitra voasoratra eo, fa tsy ilay taratasy kely ny zava-dehibe, fa ny tenin'Andriamanitra voatolotra ho anao. Dia tenin'Andriamanitra ho an'ny Krismasy. Arak'izay novakiantsika tamin'ny lioka toko faharoa teo, ka nilazany hoe fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Ary natao isany manana anjara amin'izany fifaliana lehibe izany aho, natao isany manana anjara amin'izany fifaliana lehibe izany ianao, satria notoloran'i Jesosy ny fiadanana.
Ka hoy ny anjara azo tamin'ity marain'ity. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy zaho ny ray mifalia. Filipianina 4:4. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy zaho ny ray mifalia. Fa nahoana? Satria nomena ny fiadanana. Ka tsy ny famirapiratany ny azo noely, tsy ny famirapiratany ny akanjo, tsy ny famirapiratany sakafo, fa ny mpanjaka tonga ao anatiko, zazakely mitondra fifaliana. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra, mifalia mandrakariva, hoy zaho ny ray mifalia. Fa hevery ny fitiavan'Andriamanitra anao ry havana. Fa na impiry ianao na impiry, solafaka. Na impiry ianao na impiry, diso lalana. Na impiry ianao na impiry, nivily. Na impiry ianao na impiry, nanota teo anatren'Andriamanitra sy ny fiangonana. Raha mbola tsy adininao ny antso ny fanahy masina mitondra anao makaty am-piangonana, farafahakeliny ray mandeha isan-kerinandro, dia 250 ianao mandre ny teny fiadanana izay ambaran'ny pastora avy ao anaty altara, mitsodrano anao isan'alahady. Hanananao anjara ho aminareo anie ny fiadanana. Ka tsy amin'izao Krismasy izao ihany mamezana anjara ho anao ny fiadanan'i Jesosy. Fa ny fiainanao manontolo isan'andro, hanananao anjara amin'ny fiadanan'i Jesosy. Kanefa tsy 250 isan-taona ihany no idirantsika ny trano fiangonana. Raha tena renao ny antso-pitiavana ambaran'Andriamanitra aminao, ka hitenenany aminao tsy mitsahatra, tsy midogidogy any ambadikany ianao, tsy midotsadotsa ny atsisy ianao, fa mandray ny lakrosy ka mamaly ny antson'Andriamanitra, dia mihoatra noho izany no hitenenany aminao hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Izany ny fanomezana Krismasy tena lehibe. Omaly dia nitononona ho anao teto am-piangonana izany. Androany dia ambara aminao eto am-piangonana izany. Raha mbola hiverina am-piangonana anao raha fisy dia tsy ho diso tsara amin'izany. Ary rehefa nahita ny akanjo pastoraly nanaovako omaly ny vady aman-janako dia hoy hoe, aiza ilay anankiray madio fa efa reraka iny. Dia hoy zaho, manam-potoana ve nareo hanasarana io anankiray io? Fa amin'ny zoma manao altara, amin'ny sabotsy manao altara, amin'ny lahady manao altara, amin'ny latsinainy heriny manao altara. Isan'andro dia tononona ho anao ny fiadanana. Na manahoana herin'ny fampahorian'ny Satana, na manahoana atsirovana ny herin'ny fahantrana, na manahoana vesy ny olana manahirana anao. Jesosy, Andriamanitra tonga lofo, mpanjaka tonga zazakely, manatona anao ka manolotra ho anao ny fiadanana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ny fanamasina, izay azo tamin'ny taloha indrindra mandrakizay. Amen. Mitsangana karaiso ny fitahira. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.